manolotra ny arahaba tompoko tsy ampiandrasiko ela ianao fa ny sary azo avy amin'ny zanabolana avy hatrany no indro atolotra ho anao raha tazantsika amin'ny sary izao dia ny anahazo hery ilay faritrano ratsy ato amin'ny lakan-dranony Mozambika izany hoe any amin'ny morotsiraky Mozambika any misy ny ivo mifanondrahona miaraka aminy kosa no efa hitantsika amin'ny takovana ato amin'ny lakan-dranony Mozambika ato raha ny tombatombana tamin'ny fiafaran'ny tolakandro teo dia ahina ny mety ivadian'izy io ho rivo-doza ato anatin'ny roa andro manaraka entanina ny rehetra mba hiomana amin'izay fiatrehana ny rivo-doza izay etsik'ilan'izay ihany koa ny fisian'izy io dia mamevahana ny oram-baratra saika manenika amin'ny fahatra maro eto Madagasikara arak'izany ary na hivadika ho rivo-doza io na tsy hivadika rivo-doza io ny azo antoka ny rahona miaraka aminy dia amin'ny rotsakorana betsaka any amin'iny fatra afovoany andrefan'ny Madagasikara iny hatramin'ny alatsinainy ary mihitatra tsikelikely aty amin'ny tapany atsimon'ny afovoantany zay manomboka amin'ny fiandohan'ny taona ho avy io arak'izany dia misy mifampitandremana amin'ny loko mavo na filazana loza manambana mahakasika ny fabetsahan'ny rotsakorana any amin'ny distrika Nantsalova sy Morombe ary ny faritry Menabe entanina mponina amin'ireo faritra ireo mba hiomana amin'ny mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay ny torohevitra avy ety mety eo Madagasikara moa dia arao tsakany sy andavany foana ny toromarika omeny manam-pahefana iny fotony isorohana ny loza mety iseho arao akaiky ihany koa ny vaovao ofisialy avoakan'ny meteo Madagasikara raha nivinany toetry ny andro ho amin'ny rampitsy maraina anjerena amin'ny antsipriany dia mety isorana tandrifin-drahona ny vao maraina morotsiraka ny fahatry melaka sy Menabe torak'izay ihany koa ny morotsiraka analanjorofo mety hipakatra ny Toamasina ary morotsiraka Vatovavy Fitovinany ary Atsimo Atsinanana ny faritra hafa dia andrahona na andrahona mitsitokotoko na ifandimby eo ndrahona sy masoandro raha ny tolakandro kosa indray dia omaina aloha ny any amin'ny morotsiraka ny fahatry Boeny iny torak'izay ihany koa morotsiraky Besalampy mety isy any Erjika isina tandrifin-drahona eny antsefatsefany eny ny faritra hafa kosa dia saika hibantoerana kokoa ny oram-pahavaratra mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana hoe ateo any amin'ny distrika Nantsalova ny fahatry Menabe ary ny distrika ny Morombe andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona ihany koa ny any amin'iny atendriny atsimony Madagasikara iny vinany maripana indray manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 7 degré ho an'ny afovoantany morotsiraka Atsinanana 4 hatramin'ny 4 degré raha toa ka eo amin'ny 5 hatramin'ny 4 degré ny any amin'ny morotsiraka Andrefana mananky hatrany amin'ny 9 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka vinany toetry ny andro amin'ny taona vaovao indray dia saika anenky amin'ny faritra maro eto Madagasikara aloha ny oram-baratra indrindra amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina tombanana ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny faritra afovoany andrefany Madagasikara miankina tanteraka amin'ny fiksahan'ilay faritra andro ratsy ny fivoaran'ny toetry ny andro eto Madagasikara amin'ny fiandohan'ny taona io raha ny vinany maripana indray dia manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 7 degré ho an'ny afovoantany 4 hatramin'ny 4 degré morotsiraka Atsinanana ary 5 hatramin'ny 4 degré ny morotsiraka Andrefana manodidina amin'ny 5 na 9 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka sy Boeny andao ho faranana amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny talata ary izay ny vao maraina aloha dia somary andrahona na anjombona mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ho an'ny ilany andrefany afovoantany sy ho an'ny afovoantany ray manontolo ary aty amin'ny morotsiraka Atsinanana raha ny tolakandro kosa indray dia tombanana ho maina amin'ny akapobeny ny any amin'ny morotsiraka Sahavasy Analanjorofo ary ny tendriny avaratry Madagasikara ny faritra hafa kosa dia ho hita taratra eny any ny oram-pahavaratra mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny faritry Menabe Iorombe ary faritra Matsiatra ambony raha ny vinan'ny maripana ny talata izay dia 7 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany 4 hatramin'ny 4 degré morotsiraka Atsinanana ary 5 hatramin'ny 3 degré kosa ho an'ny morotsiraka Andrefana manodidina amin'ny 5 degré maripana ambony indrindra any Antsiranana sy Mahajanga izay indray vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray izay avy ety mety Madagasikara dia mirary fety sambatra ho antsika ary ho samy ho tratrany taona vaovao indray isika rehetra veloma tompoko.